Afatra magnaraka ho an'ny fianakavian'Andriamatoa Andrajoelina. Ndre da ho ataonareo pression ohatrin'ino i ministre Valérie Ramonjavelo da sy ampadio anareo mianakavy zany. Efa fantatr'olo gny raha amboarinareo. Sy mitovy tamin'ny talohan'ny 2000 koa zao fa efa maro ny mandeha lavitra ny resaka communication. Dikan'izay la ny andro fotsiny nareo magnano pression anazy. Fa sy mampadio fantatr'olo aby gny raha rehetrarehetra zao. Efa nandefa message ao tamin'ny avy soro fotsiny gn'olo. Io olo gadragadrainareo fatany io. Nareo ne sady miara-miasa amin'ny Iranien nareo no mirecruter juif. Sy fantatrareo ny système misy zany ny dikany. Magnanognano fatany misy ianareo. Zay. Aza tao pression fa vao may ridicule nareo. Aza koa misy président de la République sy afantatra resaka gestion na sécurité aérienne. Mais c'est grave. Grave. Tena aveu d'incompétence zany. Zay fa de misaotra besaka. Andriamato Tabiera Andriamanatsofo Front National ny antoko CRN reny zava-misy manoloana n'ity Boeing 777 tonga tany Iran zay hoe fanomezan-dalana avy amin'ny ASEM eto Madagasikara. Raha ny fahitanao an'ireny zavatra ireny tompoko, inona no tena ho zava-dozana no tena hoe tena sazy iandry amin'ny Madagasikara sy ty firenena izay tratry ny ankivy zany firenena iraniana zany. Voalohany aloha de misaotra mpanao gazety tonga aty nagnotana an'izay. Tena loza be ho an'ny firenesika malagasy ty zavatra nitranga ty. Isan'ny andro zao zany de misy zavatra loza foana zany atao reka ty fitondranam-panjakana ty. Voalohany teo ny volamenasika tany Afrika du Sud nipoka igny tany Comore, aveo nidiry kabin'ny président de la République misy no tratra tany à Londres. Tena mampalahelo zao ndray misy Boeing 10B zao en Iran. Boeing mitondra ny matriculation ny malagasy. Io aloha zany dia fitondra fanjakana ny organizeny fa sy ny ministre rery sy ministre Valérie rery no nahatonga an'io tany fa sy miainga avy amin'ny président de la République ny premier ministre ary ny ministre raha teo zany nagnome ordre any ASEM fa alohany nagnome zany ny matriculation ny avion sy misy miainga avy amin'ny douane. Sy afabela amin'io zany ny douane, ny DG ny douane zany sy afabela amin'io satria na sambo na tomobile avy any ivelany raha vao nomena ny matriculation sy misy taratasy avy amin'ny douane. Donc zany sy misy sy afabela amin'io ny douane. Nefa mahagaga sy voateniteny amin'io zany ny douane amin'ny fotoagna zao amin'ny matriculation. Io zany zava-doza misy sur le plan international io zavatra mitranga amintsika Madagasikara io. Niainga io Boeing io nandeha Iran, inona ny entany hoentiny? Noentiny io Boeing io. Fitaovam-piadiana ve sa eny fa io sa ndeha vide niainga tamin'ny nengana avany. Tonga ny Iran nefa le Boeing any américain, orinasa américaine manao Boeing. Nefa Iran sy ny américain sy fankahazo misy. Tena misy ady mangasika misy entre ny Iran sy américain. Sy arikany misy ny américain nahoanany Boeing any Iran no hita fa sany Madagasikara. Zany satria raha hividy Boeing io sy misy mifanarana international raha entre pays io hoe ny firenena malagasy de vidy Boeing amin'ny américain de misy fanarana io. Ity nefa nisy fanarana malagasy zany
taratasy ara-dalagna tsara nangalagna ny Boeing nividanagna ny Boeing io tamin'ny orinasa américain fa sy destination en Iran fa destination ante Madagascar nefa en Iran igny ahitagna anazy ka asika zao zany dia sy maintsy hanao réaction ny américain ho sahiragna asika eo ny agoa eo ny vola ampiasain'ny américain ty ny rehetrarehetra ny relation diplomatique sika amin'ny américain zao de tena mazavona mihitsy tena maizina mihitsy am'izao fotoana zao satria fantatsika tsara fa ny président américain igny de olo sokisokiny sanekany misy izy amin'ny ty herinandro ty fotsiny zany sy maintsy misy zavatra hitranga ho ataon'ny américain sazy ho ataon'ny américain asika amin'ny zavatra io sy vitavitany fotsiny hoe esoriky ny misy ny fitaterana de vita teo ny raha io sy vitan'izany fa io de sy maintsy metsaika any amin'ny président république io zavatra io sy maintsy tonga any amin'ny président république ny problème fa sy vitavitany raha américain fa nalala zany ny prime ministre sy ny filoham-pirenena tsy nalala ny fisiny zao dika zany tany sisy fazakana mihitsy zany eto raha izany de tena mahamena sy misy zavatra ohatran'izao fa de sy fantatra hoe anao filoham-pirenena sy premier ministre zavatra mitranga ohatran'izao hoe misy avion mitondra ny numéro matriculation anao any ave sy fantatra eo taratasy rehetrarehetra miainga aminao fanapahakevitra rehetra miainga aminao dika zany tena tany sisy fanjakana tena mampalahelo zany naseho zany fa tena tany sisy fanjakana zay mampisy faty olona mbo malaza faty olona kongo faty raha volamenanao mandeha tsia satria tany sisy fanjakana zany eto re zany zany famaliateny ny premier ministre hoe sisy raha fantatsay momban'io ahoana sy afantaranao zany hitondra fanjakana venanao de zay io zavatra tsy valiteninanao sy mety zany tena mampalahelo zany dika zany tokony miala teo rehefa sy mahafantatra zavatra mitranga amin'ny taninao wisy sambo sokosoka anafika zany eto de sy fantatsay tongavan'io sambo anafika na io na zavatra mitranga eto de sisy fantatra eo donc sy mety zany sy lasa zany fitondram-panjakana ohatra zany voasambotra ihany ko lay hoe teratany indiana zay tafiditra tao anatin'ity raha ty mety hoe hijanona hatramo zay le zany ny fandehan'ity toetra raha tokony ho fantatsika aloha tokony adiadina hoe iza mariny moa ty rangahy indiana mahavita zavatra ohatran'izao ty sy le plan trafic be ohatran'io tokony ho adiadina mafy hoe iza mariny moa ty olo ty fa sa velavela fantatra ao mihitsy mombamomba anazy zay anao zay voa mikondane anazy hoe ay zany za de sy mino fa olo sotra ohatran'izao fotsiny io rangahy indiana io hoe sy misy fifandraisana amina any ivelany matoy izy mahavitany io miainga lavitra riny avy eo de any Iran vitany taratasy rehetrarehetra vitany dikan'izany olo mahazagny be io fa sazazan'izany ohatran'izao fotsiny io moa zany inona no approche ny approche izy zany président sénat nanome taratasy hoe conseil bénévole igny taratasiny koe makarita anazy igny nampiasainy amy zavatra rehetrarehetra dika zany olo intelligent be io ka tokony mila mitanina asika samborinao izy mety misy réaction koa amle antenne sy le plan international amy trafic amizany koa mbola zavatra gizagizaka koa ny géregna zany igéren firenena zany zany rehetrarehetra magnodidina ny manahiragna an'ty raha boina tia boina tratrany Iran ty be de be zany zavatra finosiny io
sy vitavita ho azy ohatr'azy zao. Tsika hoe ihany ve zany mbola mierina-ndreo boindreo any amin'ny toerana anakana anazy raha ohatra hoe io tribunal international io ny sy misy manjary tribunal misy tribunal io de didiny fisarahana tribunal international magnano hoe ho averina ve am'le orinasa ny vidanagna anazy sa ho averina am'le tany ny engany sa ho averina aty Madagasikara sa ahoana. Io zany sy misy tribunal international zany misara an'io. Io tsy mandehandeha ho azy hoe tratry eo de hoe ho averina fa tsy misy didy sy didy international no amerina an'io. Io ny tsy vita ho azy, tsy vita moramora nga io vita moramora hoe tratry de tsy vita moramora io fa misy enquête au fond io. Inona daholo na tonga ty boiny ty anira tena misy enquête international, misy enquête américaine sy amela an'io ohatra zao fotsiny sy amela an'io ary nalagna ny avion koa avion ohatran'io sy misy enquête fa tsy azo atao ohatran'izao. manoloana ny base toliara ihany koa tompoko izay atao hoe mbola tena tsy milamina hatramin'izao ny an-dany milaza efa fa milamina ny kila nefa ty mbola milaza fa tena mitaky. Efa ndresako tamin'ny taloha io base toliara io zavatra sarotra be mandamina an'io satria hatramin'ny voalohany sy nety le procédure raha io tatramin'ny voalohany ka miainga ty amin'ny fotony no débat alohan'ny gn'anangananao an'le base toliara ny fampiresaka ty amin'ny fotony tany exploitation anao izao no anaovana an'ity nazavainao hatramy fotony fanarahana hatramy fotony ina zay vo nety io fa tonga ave anao de fa itsongotrongo tanin'olo eo anao zay vo iresaka aminazy io na osamborinao daholo rehetrarehetra io na eo gadranao daholo io sy zanona raha sy efa nambora olo solution amin'io fa efa presana ihany fampiresana am'le olo amin'ny tompotany gn'atahorana amin'ny fotsiny raha mitoy io ohatrako zao izy ampisy guerre civile zany io isy adatrano ny masikoro ny vezo ny atandroy mitambatry io iady amin'ny tangalana presque tangalana moko manao ny base toliara io fa ny masikoro sy ny vezo sy atandroy contre an'io zay zany manahirana amin'io ampisy ady atrano ampisy ady atrano zany ifanaovana an'io raha be vahiny président raha ny otrikafa de fa vorindry ogadranao sy isy mataso an'izany satria olo fantako loatra olo bahery io trala mitovy amoza zony sy embotry am'izany izy satria tena izy koa moa filohan'ny rano masikoro miaro etaniny izy sy mena siny izy samborina izy de iny navoaka iny fa hoe ambany fanaraha-masiny tsara satria mba mieritreritry koa ny fitondram-panjakana hoe raha ty gadrasika io be de be rotaka satria ira be vahinany président masikoro fikamarana rano masikoro manana tena masikoro tena manana fianakaviana be de be amin'ny toerana io izy raha osamborinao sy tombondray ny arety rotaka de voaterina atao ohatran'iny fotsiny izy zay ny azo atao fa sy azy sitako koa nao namboraka anazy izy miaro taniny zony miaro an'izay ary ny miaramila manambotra ane tokony dio satria ny miaramila de ho an'ny tanindrazanao anovanao ohatran'io de arovanao ve zany daholo de fadisoana fa de za de mitena mitondram-panjakana soatran'io ny résoudre avana ny problème base toliara io fa tena problème be io ary sy vovà misy
le olagna amin'io ane tsy de tena le exploitation batoliara fa fitondrana Andry Rajoelina mihitsy izy tian'olo ka ninonino raha ho ataonao zany de kontriavan'le olo hoe tia agnabotranay ty anaonay sinisiny ty mampizalanay de kontriavanay zany anio sady efa hitan'olo koa tamin'ny itoniky Roberto ny contran'io olo ny Andry Rajoelina zany contran'io zao ndray izy de pour an'io de toy izy magnadalanay magnalefaka anay olo contre anty exploitation basiliara ty de ty koa pour ny basiliara tapitapoka koa satria i Andry Rajoelina pour an'io satria gnany fitondram-panjakana vola hoe ahoana gnazahoan'ny to vola be ny exploitation basiliara rehetra zay ny ao andohany fa sy ahoana ny avenir ny fahasalamany le olona agnanovagna exploitation zany rehetrarehetra zany aby ane tokony mila dinina mbola latabatra hoe ahoana ka zaho de sy de mino hoe hiemotry le olo contre basiliara maditra an'io masokoro zany maditra za sy de satria presque le cadre ny masokoro mihitsy ane tena contre